Manano mbala tsara atsika izay manaraka ity fandarina zany malaza ity tokolasy tovavy. Ity am-piandohana dia mirary ny hanaovantsika menakavy ny fetin'ny Pentecosta sambatra izay atao anatin'izany fandarina zany malaza izany. Irariana dia mba handeha tsara ny jiro amin'ity faran'ny herinandro ity amintsika izay hanatanteraka izany fety izany ary lavalava ny faran'ny herinandro satria manomboka ny sabotsy lahady ary ny alatsinainy ny Pentecosta. Izany tontolo ny jirama na ny herinaratra izany ihany koa no hifatoan'ny fandalinana indray amin'ity alina ity. Marina fa efa nitondra ny adevitra momba ny jirama isika omaly tao anatin'ny fandarina kanefa mbola tiatsika ny hitondra izany satria raha ny vaovao fantatra dia mihamafy ny fihodinana ny fahatapahan-jiro na ny delestazy ho an'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Azombavao ihany koa ny any amin'ny faritra satria betsaka izany fahatapahan-jiro izany ary saika maharitra ora maromaro aza. Misy ny fahazoam-baovao fa efa andro vitsivitsy no tsy nahita izany herinaratra ny jirama izany ny distrika izay nahazoam-baovao indrindra any faritra aloatra mangoroany. Zava-misy zany ary tsy maintsy tanteritsika atao anatin'ity fandarina zany malaza ity. Ankoatra ihany koa dia manomboka androany rapitso sabotsy ary hatramin'ny larobia faraiky amin'ny telopolo ny volana May dia isy fihodinana amin'ny fahatapahan-jiro maritra misy adiny enina adiny fito ary adiny valo aza any amina toerana sasatsasana izay nambara ny fanambarany jirama ofisialy fa isy izany fahatapahan-jiro izany. Tsy ahitam-baolana mihitsy ity resaka herinaratra ity ho an'ny eto Madagasikara. Ndao amafisitsika mihitsy hoe ny tontolo ny jirama satria ny mpitondra mihitsy no tsy manana vahaolana aroso momba ny fanarenana ny orinasa jirama. Eny resahana ny atao hoe fanarenana na redressement, resahana ny amina hoe hametraka paikady vaovao entina hanarenana izany orinasa mpanjakana izany ny fitondram-panjakana fa efa ho tapitra ny mandaha satria hamarana ao anatin'ny volana vitsivitsy ny fitantanana ny fireneny ity fitondram-panjakana ity satria enim-bolana sisa rabe indrindra mandra-pahatonga ny amin'ny volana janoary amin'ny herintaona izay aorianany 7 janoary no hametrahany filohan'ny repoblika izay fahefana izay ary tokony hamindrana fahefana amina filoham-pirenena vaovao aorian'ny fifidianana izay tokony ho tanterahana amin'ity volana novambra 2024 ity. Ka raha tsy nahita vahaolana raha tsy nanana izay fanarenana matotra izay ho an'ny orinasa jirama ny fitondram-panjakana dia sarotra ny inona fa ahavita mirakla ao anatin'ny enina na fito volana ambiny ny fitondram-panjakana. Ny fanarenana jirama manko dia tsy fanarenana avy amin'ny mpiasa irery fotsiny ihany fa fanarenana mila tosika avy amin'ny fitondram-panjakana satria anisany fototra na apotika ity orinasa jirama ity izao fitondram-panjakana izao. Fototra hoy isika satria ny fanonganam-panjakana dia nitarika fahampitehan-javatra marobe ho an'ny teto Madagasikara. Porofo iray mitohaka ny tenda ny orinasa jirama. Ngambontsika tsy apatsy intsony fa taloha amin'ny 2022 dia nisy ambimbava izany orinasa jirama izany amin'izay vola niditra tao anatin'ny kesin'ny jirama. Nanana fahaleovantena ara-bola ary tsy niantehatra tamina fanampin'ny fanjakana na subvention ny jirama. Tsy tafiditra tao anatina sous-programme na volindramina mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany koa ny jirama. Ary nahavita nividy fitaovana nampiasainy samirery izany jirama izany tamin'ny alalan'ireo gropy sy ireo piesy na kojakoja samihafa hanodinina izany orinasa izany. Ary ny ara sosialy ny jirama ho amin'ny fitantanana ny mpiasa dia azo lazaina fa fitantanana ny rindra ary raha misy ara-sosialy natanjaka indrindra dia izany ara-sosialy ny jirama izany. Mirery ihany ireo orinasa niankina tamin'ny fanjakana izany fahaizana mitantana ara-sosialy izany. Ary izy moa tsy nafantatra fa na ny jirama aza dia nanana sampana fanatanjahantena izay nampiroborobo izany tontolo ny fanatanjahantena ny baolina kitra izany raha tsy hiresaksika ny jirama Antsirabe. Ohatrany hoe mampatsiana mamofo tamandro ny zavatra tsara azo tany aloha isika raha miresaka izany ary raha mijery ny zava-misy iainany jirama amin'izao fotoana izao. Jirama bokatrosa, jirama
tsy maefa araky ny tokony ho izy reo filany ny mpanjifa, ary jirama miady lava amin'ny mpanjifa, jirama tsy atokisa amin'ny mpanjifa, jirama matiopa ary jirama matiozo ny mpanjifa malagasy no misy am'izao fotoana izao. Mova nisy naniry izany fa zao ny zava-misy vokatry ny fanonganam-panjakana sy ny tsy fahaiza mitata mitondra fanjakana ary tsy fahaizana mametraka tetikady entina hanarenana izany orinasa mpanjakana izany. De zao mivokany io isika lasa miady amin'ny mpanjifa, iza moa natao hoe mpanjifa lay vahoaka malagasy ny orinasa jirama, de lasa fanaovana eso-teny, fanaovana fanalavan-teny mifono fahasorenana lay orinasa jirama ankehitriny. Mampalahelo izany, ary raha any amina firenena verina fa mandroso de tena anisan'ny orinasa tena arova stratejika izany orinasa zay mpiary sy mpizara ny herinaratra zay miankina amin'ny fanjakana izany. Zany zava-misy ankehitriny ary mahatonga ny adevitra miseho eny anivon'ny fiarahamonina ny aminy hoe mbola ilaina ve izany jirama izany eo ambany vahoan'ny fanjakana. Tena adevitra mandeha be zany am'izao fotoana izao, ary tena tonga am'ilay etaeta tian'ireo mpitsiriritra ny jirama, tian'ireo mpampiasa vola na reo mpanambola zay efa manomboka mahazo ny 700 isan-jatony zany orinasa jirama izany eo an-tanany am'izao fotoana izao. Ka ohatra ny manosika ny amin'ny hoe privatiser ny jirama na esory amin'ny fanjakana ny fitantanana izany jirama izany, efa ohatrohatro zany ny zava-misy am'izao fotoana izao, ary ho eny am-pelantanan'ireo sehatra tsy miankina de izy ireo avy eo no ametraka ny drafim-panarenana, izy ireo no mitondra zay tetikady vaovao avy any aminy saingy eo anatrehan'ny fanjakana de fototra ilay jirama, ary tsy hanivoaka malagasy intsony. Misy maniry izany ve am'izao fahampiteny orinasa jirama izao? Aloha de tsorina fa napetraka tao anatin'ny velorano ny filohan'ny repoblika tamin'ireo velorano 17 ka velorano faharoa ny tontolon'ny angovo. Mipetraka fanontaniana tanteraka ary ve ny velorano faharoa amin'ny filohan'ny repoblika zay nampanantenany tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra. Marina aloha, ary aleo azava ny resaka fa tsy ny fizarana Cobra ary tsy ny fizarana Kid Solaire no entina ilazana fa tanteraka ny velorano faharoa ny filohan'ny repoblika. Afaka manao izany avokoa na olon-tsotra na lehibe am-pokotany na be ny tanàna, afaka mizara jiro Cobra sy Kid Solaire any am'izay toerana hizarany avy. Fa ny andraikitra ny fanjakany amin'ny ankapobeny dia ny manatsara ny tolotra sy mampitombo ny tolotra ho an'ireo vahoaka isan-tokantrano zay tokony hisitraka ny jiro sy rano fisotro madio zay vokarin'ny orinasa mpanjakana jirama. Ny tokony ataon'ny fanjakana de mampitombo ny angovo amin'ny herinaratra azo avy amin'ny rano na reny barazy ireny. Tokony ataon'ny fitondram-panjakana de manatsara ihany koa ny fahazona ny angovo amin'ny alalan'ny solika zay tokony ho voatrandraka eto Madagasikara raha tsy hiteny afatry tsy miroro isika. Aty aoriana nefa de mbola mandeha ny adevitra volana vitsivitsy tsy hafarany mandahan'ny filohan'ny repoblika de adevitra fitakitrosa ary mbola hangatahana fiara-miasa amina consultant. Move io 200 milliards d'ariary io ihany ny trosan'ny jirama mandehandeha any ambadika any ka anaovana recouvrement na fitakitrosa. Ary kategoria firy no voakasika ity hanaovana recouvrement ity? Reo olon-tsotra, reo orinasa madinika na ireo orinasa vavety na indostria vavety ve no ao anatin'izany? Ho tsy haivina eto ve fa anisan'ny hananany ny jirama trosa ihany koa ny fanjakana amin'ny alalan'ireny biraona ministera sy tranona ministera sy tranom-panjakana maro samihafa ireny. Ahoana ny am'ireny? Indrindra am'ireo sekoly zay miankina amina fanjakana ary mampiasa ny herinaratra ny fanjakana na ireo ambaratonga ambony na ireo ihany koa zay mety birao-panjakana samihafa ka miantehatra amin'ny jiro-panjakana. Eny, nareo mpiasa ao anatin'ny orinasa jirama ihany koa ka tsy nahavoaloha ny fakturana am'izay tokony handoavana azy de babe ny lay arriéré na impayé zay tokony aloha ao anatin'izany orinasa jirama zany teo anelanelan 8.20 sy ny 2.20 apetratsika ny fanontaniana kategoria fahafiry ho isika no hanaovana izany recouvrement izany. Faniriny rehetra ny aminy hoe mba ho tafavoaka ao anatin'izao
lalatsarotra izao ny orinasa jirama, satria raha sepotra fotsiny izy teo aloha dia torana izy teo an-tenatenany ary efa andalam-pahafatesana izy am'izao fotoana izao. Ny olona hafaka hitondra vahaolana ka hanala ny jirama ao anatin'izao a danger na ao anatin'izao a toerana andalam-pahafatesana izao no hiverina zany fa tena tadiavy ny vanim-potoana ankehitriny. Noho arak'izany fa tsy ity fitondram-panjakana ity mihitsiny zay nitondra tany amin'ny fahafatesany jirama no hitondra indray mirakla ka hanarina na hamo ao anatin'ny fahazavana sy ao anatin'izay hoe tena fahatanjahany orinasa mpanjakana jirama izany, fa tsy maintsy reo zay efa nanana traikefa ary reo olona zay efa nitondra ny fanarenana zany orinasa jirama zany ary nametraka ambom-bava mazava ho an'izany orinasa izany no hanana an'izay fahafana anarina jirama izany. Izany no fanirian'ny vahoaka malagasy ary izany no antenaina ny amin'ny fitondram-panjakana ho avy eo ao aorian'ny fifidianana filohan'ny repoblika, ka filohan'ny repoblika tena hanana fomba fijery vision tsara ho an'ity firenena ity. Filohan'ny repoblika manana stratégie tetikady paikady hanarenana izany orinasa jirama izany, ary filohan'ny repoblika afaka hitazona an'izany orinasa jirama izany ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny fitondram-panjakana fa tsy eny ampelantanan'ireo efa ntsiriritra ampialaina ary makany ny fahafatesana tanteraka ny orinasa jirama. Izany no mpitondra ilaina ka tena hanala ny jirama ao anatin'ity fahafatesana efa manakaiky ity. Hitam-pamaranana maniry raha maniry isika no mba hiaina hazavana ao anatin'izany fetin'ny Pentecosta izany, hanamafy ny vavaka ho an'ny firenena ihany koa satria zava-dehibe no mbola ahafahantsika indray mitondra ny hery sy tanjaka sy ny angovo rehetra ny anatintsika any hampandrosan'ny Madagasikara. Zany zava-misy zany malaza makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy.